Mbola aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ry havana. Amen. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitro, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary izany no toky sy fanantenanay isan'andro. Fa mijery sy mikarakara ny fiainanay ianao. Ny anjaranay Tompo dia ny finoana sy ny fahatokinanao ary indrindra mametraka ny fiainanay iray manontolo eo am-pelatananao. Dia ny fanahinao masina indray hitady anay amin'ny tontolo andro ity mba hahafahanay manao ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao anatin'ny lohahevitra hoe mpandresy ny Tompo ry havana dia novidianay indray ny andin-tsoatra masina voarakitra ao amin'ny Romanina toko 4:12 ka ny andininy 20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: Fandriamanitry ny fiadanana hanorotoro ny Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo. Amen. Ity teny hoe hanorotoro ity ry havana dia hitantsika eo amin'ny Genesisy toko 3, andininy 10 rehefa halavo i Adama sy Eva. Iray amin'ireo tenin'Andriamanitra milaza ny amin'ny hafarantsika olombelona vokatry ny faharesena, fahalavona teo anatrehan'ny Satana izany. Mandika eo vakiantsika dia ampandrefesoko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany. Izy hanorotoro ny lohanao ary ianao kosa hanorotoro ny ombalatongony. Amen. Hitantsika eto ry havana fa Andriamanitry ny fiadanana no hanorotoro an'i Satana ary tiako mihitsy koa ilay hoe faingana, izany hoe tsy mitaridritra ny Tompo. Amin'ny maha-Andriamanitry ny fiadanana azy izany dia fiadanana ry havana no tanjony ho antsika olona ary indrindra raha mino, matoky ary hendrisika amin'ny fanarahan-dia an'i Jesosy Kristy amin'izao fiainana izao. Tena fiadanana tsy ho elingelen'ny Satana izany. Izany ny sitraky ny Tompo ho antsika. Rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy ary nitsangana tamin'ny maty dia resy tanteraka tokoa Satana. Torotoro tokoa izy. Noho izany dia aoka ino sy atoky an'i Jesosy Kristy isika ry havana. Izahay tamin'ny mbola kely, mbola mpianatra ny EPP, mbola tao amin'ny ray aman-dreny, mbola tsy tena nivavaka tamin'izany dia nentina tany amin'ny atao hoe mpimasy moderna izay tao Antananarivo tao ary dia nitetehana nasiana fanafody gasy samy hafa ireny. Inona ny tanjony? Hoe ho fiarovana. Izany ry havana tena fanompoan-tsampy ary izany tena mahavery any amin'ny elo. Misaotra ny Tompo fa dia afaka tamin'izany 10 taona ry havana no nitondrako an'izany. Inona ny tinam-bary? Tena marina tokoa fa eny amin'ny rivotra ny ratsy ary na ao an-trano ianao na any ivelany na any amin'ny toeram-piasana na eny ambony fiara na aiza na aiza dia mifamovo eny ny fanahy ratsy, ny asan'ny Satana, ny asan'ny devoly samy hafa rehetra ry havana. Dia izao raha minomino foana isika, manaonao foana isika, mitondra an'izao karazana fiarovana samy hafa fa hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany izao dia voamafy isika ary hoy izay teo hoe fanompoan-tsampy izany ary fahaverezana no farany ry havana. Fa izao rehefa any Jesosy fonao ary izay no tena zava-dehibe hoe miara-monina amin'ny Jesosy ianao. Ny fiainanao izany tena efa any Jesosy tanteraka dia izao tsisy atahorana amin'izao fiainana izao. Ary dia isaky ny hivoaka ny trano dia mivavaha vavaha mangataka fiarovana amin'ny Tompo ary rehefa tonga dia misaora azy koa fa izy no miaro sy mitantana. Aza manahy, aza matahotra rehefa nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy ianao ry havana. Miara-monina aminy mandrakariva dia ho tanteraka aminao tokoa ilay hoe Andriamanitry ny fiadanana hanorotoro an'i Satana faingana eo ambanin'ny tongotrareo. Amen. Vavaka ary isika. Mangataka aminao ary izay Tompo mba tsy hatahotra, mba tsy hanahy, mba tsy hanaonao foana amin'izao fiainana izao fa tena ino sy hatoky ary hanolotra ny fiainana iray manontolo ho anao ry Jesosy Kristy mba azahoanay mandresika manorotoro ny asan'ny Satana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy. Amen.